Miloatra raha batoko raha tazantsika amin'ny sara azo avy amin'ny zana-bolana dia misy an'ny rindrin-drahona na ilay antsoina hoe frontier ato atsimon'i Madagasikara izay amin'ny vahana ny orana tandrifin-drahona ny amin'iny morontsiraka atsimo sy atsimo atsinanan'ny nosy iny hatramin'ny alarobavy izao. Mivaratra aza malefaka kosa nandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny faritra hafa hatramin'ny alarobe, izany hoe ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary hitoetra ihany koa ny zavona ny voamaraina. Raha ny foronana ato anatin'ny herinandro kosa dia saika azo vahana kokoa ny varatra aza manomboka amin'ny alakamisy izao makany amin'ny faran'ny herinandro. Vokatra izay indrindra dia tombanana azo orana malefaka somary miatoatona amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo manomboka avy any amin'ny morontsiraka mifaritra Ambatsoa hatrany Taolagnaro, Andrahoana na Anjombona. Mety arahana herikerika manify kosa manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny faritra Alaotra Mangoro. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha hatramin'ny alarobia izao, fa isy fidinany be kosa ny maripana manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro, indrindra ho an'ny afovoantany sy ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Izany hoe azo vahana tanteraka zany ny volon'andro ririnina amin'io fotoana io. Andao jerena amin'ny antsipitena ravinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona ny amin'ny morontsiraka mifaritra Anosy, Androy ary manodidina ny Ampany, torak'izay ihany koa manodidina ny Zamborano. Mifaritra hafa moa dia ibalika be mihitsy Ingaby Masoandro ao aorian'ny ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona hatrany ny any amin'ny manodidina ny Vangaindrano sy Taolagnaro, Andrahoana na Andrahoana mitsitokotoko, ny any Samborano, torak'izay ihany koa ny any Fitofonany, Atsimo Atsinanana, ny atotany mifaritra Anosy ary ny any amin'ny faritra Matsatram-bony, Iorombe ary ny any amin'ny faritra Androy. Mifaritra hafa moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be Ingaby Masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia mbola fanatrany aloha raha amin'ny rahampitso izay manodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany. Maraina zany aloha mbola somary mangatsiatsika ihany indrindra ho an'ny faritra anatiny, fa kosa dia afana be zay rehefa atoandro. Raha ny morontsiraka atsinanana indray eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary eo amin'ny 12 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka ary manodidina ny Antsohia, Port Berger ary Analalava. Raha mahakasika ny avinany toetry ny andro amin'ny talata indray ary dia mety mbola azo orana tandrifin-drahona hatrany any amin'ny morontsiraka mifaritra Fitofonany sy Atsimo Atsinanana. Mifaritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety mbola hisy ihany ny zavona amin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'ny atotany avaratra andrefa Madagasikara iny ary any amin'ny morontsiraka avoan'ny Atsinanana. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 4 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré morontsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Melaky. Mivinany toetry ny andro amin'ny alarobia ary namaranantsika sahady dia mbola azo orana tandrifin-drahona hatrany any manodidina Vangaindrano sy Taolagnaro eny. Amin'ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny ao aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina. Raha mahakasika ny maripana indray eo amin'ny 4 hatramin'ny 17 degré zao ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morontsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 14 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 degré hatrany maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka. Tesedara mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tomboka.